Vaovao ny fampianarana kosa indray nivaky ny mpampianatra fa tsy voahaja intsony ny fampiarana ny fepetra ny an-tsekoly afay tsy valana ny ray aman-dreny miova isaky ny ankizy araka izany ny sazy miankina amin'izay vokatry ny fifampiresahany eo amin'ny sekoly sy ny ray aman-dreny ho ny fanazavana mitakezaka avy amin'ny tsirairay araka izany azona olombanona satria mifampiankina ny asan'ny sekoly sy ny ray aman-dreny fanampanazavana. Miaina fasahirana na goavana ny amin'ny ivin'ny sekoly amin'izao fotoana izao amin'ny fampiarana ny fitsipifehezana na disiplinina na ihany koa fandraisana fepetra raha misy fantokian-dalàna ataon'ny mpianatra arak'izay vaovao soratra mazava anatin'ny karne ifandraisan'ny sekoly sy ny ray aman-dreny nanomboka ny taona 2012 no makaty. Betsaka ireo zavatra tsy azo ataon'ny mpampianatra nantopana andraikitry ny sekoly intsony amin'ny ankizy iray ka masarotra ny fitaizany. Tsy misy afa-tsy ny fampiatsoana ray aman-dreny ihany araka izany no vahaolana rehefa misy ditra na tsy fanajana fepetra ataon'ny mpianatra. Tena tsy azo atao mihitsy ny manao sazy corporel. Hoe mikapoka, manongo, manety volon'ankizy amin'ny tsy misy dikany, mampandohalika, manisazy mamafa WC, eny fa na dia mamafa tokotany satria misy tamin'ny andron'ny monsieur Tsarasidy rehefa mivory izay miaraka amin'ny zareo dia nabordeny tamin'ny zareo olana hoe inona izany nandena koa directeur ny azonay atao satria tena fanina izay surveillant amin'ny resaka fampiarana discipline tsisy izay ny vanina tena tsisy tsy mahazo mikapoka tsy mahazo manao teny mahely fa kosa ho anay manokana izany dia hoe manantona mampanantona ndray aman-dreny izany hoe miantso ndray aman-dreny milaza raha misy fandikan-dalàna ataon'ny zanany. Fifanarana manokana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly ny fanapaka-hevitra raisiny hanasaziana mpianatra iray na tsy karazany misy fifanoherana hatrany eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Le ray aman-dreny misy anie no mitsivalana makeo alohan'ilay fitaizana ankehitriny raha ohatra izao hoe asa mety hoe miteny anakizana tapao ny volo androany le volo efa mahatratra 3-4 cm efa tena mivongivongo be raha pitsona mbola miteny amin'ny herinandro mbola tsy tapaka le volo le zaza ve afaka manapaka ny volony tsy maintsy le ray aman-dreny zany manao an'izay dia voatery mampiasa le ray aman-dreny zay orin'izay tapao le volo le zanakao raha tsy tapaka misy le volo dia tsy tanao zany fa dia zay sazy voasolution anaty livrena zany hoe lasa individuel zany fampiarana ny sazy azy eo atao amin'ny ankizy satria be dia be nitranga efa niainana teto izany hoe tena tonga misy le ray aman-dreny dia tena toriana raha ohatra ka misy an'izao itory zay raha misy an'izao itory zay raha misy an'izao dia vaovao foana moa ren'olona amin'ireny fa tena sarotra zany fampiarana discipline. Betsaka ireo fitsipika ny an-tsekoly ary samy manana ny azy ny rehetra. Isan'ireo ohatra ny fanajana ny fotodrafitrasa ny fanaran'ireo fepetrapetraky ny sekoly toy ny fanamiana sy ny taovolo izay mampiresaka. Tokony fameno ny asan'ny ray aman-dreny sy ny sekoly aolombalona ny ankizy araka ny fanazavana. Ny école dia tsy mitsindro fa tsy ny aolombanina ny zanakao. Ka raha ohatra miditra ao anatin'ny mahaolombanina isika nefa tsy valanana ireo ray aman-dreny izay fitaizana ataon'ny école izay dia akasasera izy ny fitendrena tsy misy zavatra azon'ny école atao zany anapiazana ny zanakao fa rehefa nanaiky ianao fa hiditra ao anatin'ny école dia tokony manaiky ny discipline ampiarin'ny école tsy misy olona anao sasadika amin'ny zanakao hoe andeha ampandohalika azy atsasakadiny na adiny iray eo amina tany marokoroko zany efa sadika zany anefa raha misy ditra kely majinjinika ka ampanaovina kely amin'izay le zaza 3 minutes 4 minutes mba hirapelena aminazy hoe tsy mety an'ity zavatra nataony ity dia aoka tsy hanareo ray aman-dreny mandeha hitsivalina be dia be manko l'école mbola mampiatra amin'izay. Mizarazara ny hevitry ny ray aman-dreny misy ireo milaza fa azon'ny sekoly ataony manasazy ny ankizy be aziny ary azo ampiarina ihany koa ny fitsipika saingy mila fankatoavana amin'ny ray aman-dreny zany. Misy koa nefa milaza fa mila saziana ny ankizy saingy atao amin'izay zakany sy mifanaraka amin'ny tsy fanaran-dalàna nataony. Raha amin'izao fampitony izao manko ny sarotra ilay mikapoka ankizy indrindrindrindra raha herisetra loatra sao dia any amin'ny sao dia mafy loatra ilay izy na ohatr'izany dia tsy hitan'ilay ray aman-dreny izy atao indrindra hoe raha trop dia tsy mety raha trop aloha dia tsy mety ilay midaboka ankizy loatra raha ohatra hoe mahalana kely tsy nga raha izy zany raha trop no ataon'ny ankizy tokony saziana ohatra ny any klasy rehetra tsy hoe mandohalika na hoe punition na tokony izay.
amin'izao manko zao a ny ankizy amin'izao raha vao hoe kapoana dia hoe antony anay andray aman-dreninay ohatr'izany dia tsaratsara kokoa zany mahita an'ilay zavatra ataony ilay ray aman-dreny dia mba mandinika koa ilay ray aman-dreny hoe tsy mety fa tsy tokony koa hoe inona hoe amin'ny metsiny an'ilay ampianarana hoe ny zanako tsotra zao satria manko tsika matetika miaro an'ilay zanakitsika foana tsika aloha voalohany indrindra fa nefa ilay zanakitsika tsika tsy hitantsika ilay toetrany aty avelany fa ilay ao an-trano ihany no hita dia izay zany koa zany tsy mety koa izay zavatra izay fa sady dinihana zany ny ataony ato ampianarana dia dinihana koa hoe raha mitaiza ilay zaza araka izany na misy aza ny lalàna sy ny fitsipika ny an-tsekoly mbola ny ray aman-dreny no masy mandidy amin'ny zanany amin'izay fanapahan-kevitra raisiny mandalo dingana telo miavaka ny fanapahan-kevitra raisin'ny sekoly mialoha ny fiampatsoana ny ray aman-dreny io izay maharitana ny sazy na fepetra mifandraika amin'ny fandikan-dalàna misy tsy afa-miala ry tompon'andraikitra feno ny rotonta amin'ny fanabeazana ny ankizy ka mitaky ezaka avy amin'ny tsiraray izany